Tao amin'ny distrika Namboasary Atsimo indray no nanohizana ny fizarana bokotany VB izay tafiditra ao anatin'ny ODOC na ny opération domaniale concentrée. Nandritra ny 10 taona, tsy nisy afa-tsy 200 ny fametrahana borona VB natao tao an-toerana. Nanomboka ny taona 2020, mihoatra ny 3valonjato ny mponina nahazo bokotany ao Amboasary. Tao anatin'ny 20 taona izay no niorenan'ny sambandarahany fananantany sy ny fandrefesa-tany teto Madagasikara. Tsy nisy afa-tsy 200 nefa ny titra nisy tao Amboasary Sud. Vokatry ny fiarahamiasa ny Ministeran'ny Fananantany sy ny Fanajarinan'ny tany ary ny PNUD, nitombo tao anatin'ny fotoana fohy ny isan'ny mponina ny sitraka bokotany ka hanaovana hatrany ny fanentanana. Vola manentana ihany koa satria dia tsy hipetraka amin'izao ny Ministeran'ny Fanajarinan'ny tany sy ny Fananantany izany ary ny fangatahany vaoka toerana ihany koa moa dia mbola maro ihany koa ireo tany dia tsy vita ary mbola maro ireo olona mangetaheta izany hoe fisosahana ny atao hoe titra izany ka dia manentana tsika dia mpitondra fanjakana toerana indrindra ihany koa tsika vahoaka izany izay mbola vonona. Raha ny hita, vehivavy ny betsaka amin'ireo mpisitraka bokotany. Tranga izay tafiditra anatin'ny politika apetraky ny ministera ho fampiarana ny mira lenta. Tsy haivina hatrany, mila manaja ny drafi-panajariana na ny plan d'aménagement hatrany ny fanaovana titre foncier.